Filomarka Ravalomanana fanampinan-kery any Atsimo no Ana Maria ny tsingeritaona nahaterahany. Fihetsika taon'ny fitondrana ankehitriny manaratsy endrika ny firenena. Piasan'ny kromita malagasy 2.20 volana tsy nandray karama mbola niaran'ny herisetra ihany koa. Alatsinainy 3 Novambra 2024 fiandohan'ny herinandro kanefa mamarana ihany koa ity volana Novambra ity. Foraviravo tompoko lasy tompoko vavy no androsoana atokantranonao. Manasanao ampitiavana sy ampanajany izay anaraka ny vaovao eto amin'ny MPS hatramin'ny farany. Tonga nakalaza ny jobily ny fetin'ny taranaka omaly teny amin'ny fiangonana FCKM Soavinandriana ireo ampintany antoerana. Nanotrina ity fotoana ity ny Filomarka Ravalomanana rehefa nahazo fanasana manokana ary nitondra ny fanady aty ny Germaine Menjanahary manorandre malala. Ary amin'ny anaran'Andriamanitra no anangananay ny faneva. Salamo 20 andiny ny fahadimby. Io no teny faneva izay noentiny fiangonana FCKM andony Hermona Soavinandriana. Nana Maria na ny fetin'ny taranaka sy ny jobily fa 50 taona ny fiangonana. Nisy ny fiaraha-miredona ny ira fanevan'ny jobily. Nandritra ny fanompoam-pivavahana. Tonga niatrika ity fotoan-dehibe ity ny Filomarka Ravalomanana no ny fanasana manokana nataony ny fiangonana azy. Ny filazantsarany lioka toko fa 120 andiny ny 520 ka hatramin'ny andiny ny 720 no tenin'Andriamanitra no tsongaina ho velabelarina nandritra izany. Saingy ny andiny ny 720 io no tena ny fantoany toritenin'ny mpitandrina. Teboka 3 no afatra napetraka ny Filomarka Ravalomanana ho an'ireo kristianina tonga nandritra ny fandraisam-pitenenany, ny fandeferana, ny fanitrentena ary ny fahamasinana. Voalohany indrindra dia faly misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fanadia tao ary ny faniriana taon'ny fikasana hoe akaty betsaka mihitsy ny antony isaika hoe tsy atongavana fa Andriamanitra mitantana. Andriamanitra mandahatra amin'ny fotoanan'ny olona rehetra, fantany isika rehetra dia tonga soamatsara eto. Misaotra an'Andriamanitra ho afa dia tonga soamatsara eto ihany izahay dia eto koa dia misaotra anareo mandray anay, tena mandray am-pitiavana tokoa satria izay fandraisanareo izay ahitanay fa dia tena iray ihany tsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Rehefa miditra amin'ny tokoa nambaravara ny fiangonana io dia aiza mihevitra ny tenanao mihitsy ianao na izao ihany fa mitovy daholo tsika amin'Andriamanitra, mitovy daholo na jiosy na jentilisa mitovy. Toy ny fifandeferana misy ato anatin'ity fandarana ity fandeferana avokoa. Manana fandeferana, manana fanatretena. Manana fanatretena tsy misehoseho, tsy mihebohebo, tsy mizahozaho fa tena manery tena. Raha manao zavatra ho an'ny fiangonana ianao aoka tsy ho fantan'ny tananao ankaviany zavatra ataon'ny tananao ankavanana. Mitaky asa ny finoana ho hiatrany ny Filomarka Ravalomanana. Tsy mora nefa ny fanatanterahana izany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tsika fitaovana ihany ary ny zarazarany samihafa ny famezam-pahasoavana fa ny tompo dia iray ihany. Andeha fandefitra sy fankaty tsy vita vavy zany fa tsy maintsy mangataka ny fanahy masina aloha hiasa ao anatinao, hitafiny hery ianao mba hahafahanao manery tena mametraka ery lavitra ery ny ampiponao sy ny fijerinao. Raha ny antotanisa azo dia manodidina ny 5,400 no kristianina miangona ao amin'ity fiangonana FCKM Soavinandriana ity. Ezaka nataon'ny fiangonana madiodio ny fanamboarana izao fiangonana izao fa tsy nisy mpiara-miombona antoko ho hiatrany ny mpitandrina. Ny zanakam-pelezana sy ny fiangonana ihany ny fandrimana teo ary tena niasa mafy ny fiangonana teo mpanatanterana ny tranon'Andriamanitra io. Tsy mora akory, tsy nisy hoe mpiara-miombona antoka, tsy nisy an'izany fa ny fiangonana eo ihany zanakam-pelezana reo ihany no niara-ny asa teo mandra-pahavitan'ny fiangonana izay hitantsika ankehitriny. Nisy moa ny fanampiana avy amin'ny Filomarka Ravalomanana izay natolotra ny fiangonana nandritra ity fotoana ity satria mbola nisy ny fototra-fitrasa izay kasaina ho tanterahina dia ny fanamboarana akany ho hiatrany ny mpitandrina.
Fanandritra ny fandraisam-pitenenana fo izay nataony ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ity lanonana tao am-piangonana ity dia nisy ny fanambarana lehibe izay nataony fanambarana izay miopana indrindra amin'ny fankalazany ny tsingeritaona nahaterahany ary ao anatin'ity fanadihadiany Germaine Menjanary sy Manoro Andriamalala ity hatrany izay fanadihadiany izay. Nanapa-kevitra ny filoha Marc Ravalomanana fa hiavaka ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany amin'ity taona ity. Raha toka fiara-misakafo ny rehetra no nentina nanamariana izany hatramin'izay. Iompana amin'ny fanampiana ireo vahoaka any atsimo ny fanamariana izany, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Fitiavan'Andriamanitra no natoy izao antsika ary izy malala azy. Hita zao fa teny aminareo tamin'ity toerana ity, tena resako aminareo. Ny eritreritra mihitsy aho mahita le fahasahiranana sy le fahorian'ilay olona, indrindra ny namantsika sy ireo mpiray tamin-drazana antsika ny faritra atsimo tratran'ny Kere. Tena eritreritra mihitsy ana tanterako izay mba hanapiko an'ireo le zanaka zandry mpirahalahy anabavy ireo. Ampio Andriamanitra mba tanteraka an'izany satria tena fantatro ho an'ireo ilay tsy manana tsapako fa tena tsy fidino an'izy ireo le izy. Eto any ilazako fa amin'ny faharoapefolo ny volana Desambra izay ankalazaina anniversaire tonga dia meko andreo le cadeau azoko be dia be sy an'ireo tanteraka amin'izy. Naninona mieritreritra an'izany satria fantatro, hitako ny zavatra ho avy eo. Ndia anetry tena mba halala tokoa hoe misy namanay ihany, misy mpiray tanindrazana aminay ihany. Izay ny zavatra fandina. No mafisy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity fa manana andraikitra goavana amin'ny fiainam-pirenena ny kristianina. Ny tena kristianina dia mitsorova volombelon'ny Kristy hatrany eny anivon'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena ary manana fanantenana sy fandeferana. Fanandritra ity fitoam-pivavahana ity dia vory-lanina teo tokotany-piangonana ireo mpitandro ny filaminana. Raha ao anatin'ity fanadihadiany ity ary ny zavatra nitranga tany Soavinandriana tany. Miaina ao anatin'ny jadona tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao ary fanjakana tsirefesy mandidy no misy eto. Izay ihany koa no ezahana aseho vahoaka. Tsy ny lalana fototry ny firenena ihany nodikaina sy atao tsinotsinona fa hatramin'ny lalana ny fiangonana ihany koa. Tsy any anaty hitsena sy toerana famorim-bahoaka akory ity fa teto amin'ny fiangonana FJKM anony Hermona. Voasa hiatrika ny fetin'ny taranaka teto mantsy ny filoha Marc Ravalomanana ka rehefa nirava ny fiangonana nivoaka ny toeram-piangonana ny filoha Marc Ravalomanana dia nitsototsotso ny zandary niditra ny kianjan'ny fiangonana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny hoe hiatrikady reny mihitsy. Pakali ini cetina ro tiap pengguna pulau dulu. Saya sih meter. Jadi sekarang masuk tuh chef distrik ada tap. Menanam program mana? Mudah. Mudah apa tuh?
Ina ny tena atao zao satria zay zany a ina problème mba tsy sinina hoe fivorivoriana dia am-piangonana resy tsy vorona tsy any am-piangonana tsy misakina ny vola am-piangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamolivolo olona dia zay no antony anaovana an'izay aty am-piangonana ve natao non tsy nahita ny am-piangonana zay fa mivoaka fotsiny raha vao mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety inona natonga anay ty am-piangonana natao ohatran'izao nga mbola tsy misokatra am-fiangonana firavan'ilay fiangonana zany hoe après ny fivorian'ny fiangonana anao sady mamory olona ty ivelany a dia zay no za fa laza amin'ireo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy anareo kokoa ny baiko mihitsy amin'ny an'io efa tresaka an'io zay fa afaka mandeha anao firavan'ny manana za tsy mananareo fa fantatreo fa chef district manatanteraka baiko mampatao fitondrana tsy olo anamiko mihitsy mba limité satria na visavian'ilay mpiangona raha mahamenatra mahana taitra hatramin'ny kristianina mpiangona nahita ity fihetsika ity nilaza mantsy ny lehiben'ny zandary ireo fa tokony hiditra any am-piangonana hony ny mpiangona fa tsy misy manao arivava kanefa izy ireo aza izay mahafantatra fa tokony anao izany tsy manao akory jereo anie mba inona sy taiza moa nisy famorim-bahoaka izay nataon'ny filoham-pirenena teto ka nisy izany fanaovana arivava izany jereo tsara ilay oronan-tsara tany Tomasina miaraka tamin'ilay mpanakanto afrikanina iny olona mivavaka ve dia anaovana fihetsika mamoetra imasona mpinon'ny kristianina tahaka izao ny hita dia diso tafahoatra loatra ny fankahalana tsotra izao ary ny tsy fahazakana fahefana any ka lasa manao ny tsy fanao fa hatrany am-piangonana idirana mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana hiatrehana ady lalàna fototsy ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny tsy fampidirana fitaovam-piadiana sy mpitandro filaminana any anatina fiangonana saingy natao fitaovana ihany koa teto ny lehibe ny distrika tsy ny lalàna tsotra ihany zany no hitsakitsahany izao fitondrana izao fa hatramin'ny lalàna ny fiangonana ihany koa milaza ho fitondrana demokratika kanefa dia izao no atao olona mivavaka anirahana mpitandro filaminana ny tsy fandriam-pahalemana manjaka saika manerana ny nosy alaolana ho an'ireto mpitandro filaminana nefa ny tsy fisina soloka sy fiara rehefa mitranga ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny vahoaka madinika saingy ny mahagaga dia misy kosa ny soloka sy ny fiara rehefa anenjika ny filomarika Ravalomanana amin'izay alehan'ny rehetra satria dia naraina mihitsy izy nainga avy teto amin'ity fiangonana ity ka nandra-pahatonga azy tamin'ny hôtely izay nivantanany rehefa nijanona ny sakafo tao ampefy ny filomarika Ravalomanana sy ireo mpiaradia aminy dia indreo fa nijanona koa ireto zandary voahiraka ireto ny hevitra ny rehetra fa tsisy intsony izany fanarandia izany aoriny ny fisakafonana satria itodidohody aty andrenivohitra ny ekipa saingy tsy izay no zava-nisy eto Antenetomboangy 30 kilometatra tsy hidirana any Arivony Mamo nijanona kely ny fiara nitondra ny filomarika Ravalomanana indro fa io aoriny io indray ireto mpitandro ny filaminana dia lasa tokoa ny saina hoe fa inona no tena tsy aritra izao fitondrana izao amin'ny filomarika Ravalomanana no dia andaniana soloka sy fotoana izay tokony hialana sasatra tahaka izao ny fanaraha-maso azy rehefa nijanona ny vidy voandalana ny filomarika Ravalomanana teto dia indro fa manao tazan-davitra indray ireto mpitandro filaminana mpanaradia ireto tsy nijanona ireto mpitandro filaminana ireto nanaraka ny fiara izay nitondra ny filoha Ravalomanana raha tsy efa nivoaka ny tanàna ny imeritsy atosika ny fiara izay nitondra azy mbola tany demokratika araka ny filazana azy ve ny firenentsika filoham-pirenena teo aloha izay isan'ny nahavita be teto amin'ny firenena aza sahany izao fitondrana izao no manao tahaka izao maika fa olo-tsotra sy mpanao politika tsotra izay tsy mifanaraka aminy kanefa dia izay indrindra no tanjony izao fitondrana izao dia ny ampanginana ny mpanohitra sy ny vahoaka malagasy tsy hitabataba sy tsy hiteny azy na dia tsy mety aza ny ataony eto amin'ny firenena fa izay sitrapony sy izay tiany atao no ataony eto amin'ity Madagasikara ity
raha andro mitarika nytolona ataony mpiasan'ny kromita malagasy amin'izao fotoana izao nisy sabotsy teo dia nitatra izany fitokonana izany sy ny fitarainana nataony ireto mpiasa ireto ny fikatsahana ny fahamarinana ny afaratra amin'ny fifandratrana izany tany Breville tany fa na dia adino amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Indro nahitany maizina ny mpiasan'ny Kraoma ankoatra ny karama tsy azo nandritra ndraika be ny folo volana dia tratra ny daroka bomba lacrymogène izy ireo ny farany herinandro teo. Io fotoana io no nitakiana izy ireo ny fitantanana ny mangarahara eo anivony ty orinasa ity. Isan'ilay orinasa APC, orinasa indianina izy io. Izay mpiara-miasa tamin'ny sous-traitance Kraoma zany izy io taloha 2014 reo orinasa APC ireo niara-niasa taminay zany. Dia nahagaga nefa teoriana fa manana taratasy hono zareo ahafahana manao exploitation. Dia izay zany nangatahanay hoe avoay ilay taratasy ahafahana manao exploitation fa raha ohatra ka misy an'izany ianareo dia avelanay malalaka ny Kraomanareo hivoaka. Hatreo nefa tsisy ilay taratasy izay no nahatonga an'ilay ady moa zany tao Breville satria nanao barazy mipiasa tsy hamohana an'ilay Kraoma. Izareo naka force tany Ambatondrazaka namaky an'ilay barazy be da be ny mpiasa sy ny vady amanjana naratra tao anatin'izany fifanjevona zany omaly mbola any amin'ny hôpitaly moa ny sasany amin'izao nisoran'Andriamanitra fotsiny aloha hatreto mbola tsy isainana foy. Fitakiana tsotra ny zonony nataon'ireto mpiasan'ny Kraoma ireto tsy nisy fioara-pefy fa tao amin'ny brofesany izy ireo nanio ny alahelony akory anefa ny zava-misy takona ihany koa ny fahafahany maneho hevitra. Zay mba omenay fotsiny zavatra mampalahelo anay nanatanteranay nreto banderole nreto dia ataoko hoe cotisation kely aminay mpiasa zay tena fo anatin'ny fahasairana. Zavatra tena mampalahelo anay nefa dia zao nisy soratra teo hoe Kraoma en grève dia teo ambony teo tonga teto ny directeur général tamin'ny sabotsy alina tamin'ny sivy miaraka amin'ny vilantolahany tonga nanongotra io banderole io dia nientiny ihany le izy. Io banderole hitanareo amin'izao fotoana io vao nataonay vao teo io ka hoe mampalahelo tompoko raha zavatra ohatr' izany karamanay ny takinay zay ny tsy mitaky hoe melahy izy na zao izy fa ny karamanay ny takinay fa manina no atao an'izany le mpiasa hoe mba mangataka amin'ny malala-tanana sy ny fitondram-panjakana mba hampio le mpiasa amin'ny Kraoma ny Breville zay tratran'io zavatra nataony ny force avy any Ambatondrazaka io satria be dia be maratra any na paracetamol rare tsisy na ataoko hoe alcool hitsabona ny ferin'le olona za tsisy dia mba manao antso izahay hoe zay mba malala-tanana afaka manampy anay mba hampio izahay. Nilaza ho tsy maharaky ty raharaha ty moa ny ministry ny angovo sy ny harena-kibony tany satria tsy miasa lahady hony fanambaran'ny ministra nandritra ny fivahiny tamina onjam-peo iray zany. Mbola lasaky vavany fotsiny hatreto ny napetraky ny fanjakana ny amin'ny Mardrefy ny karama farany ambany eto Madagasikara ho roa hetsy ariary. Mbola maro amin'ireo mpiasa malagasy no mikarama latsaky izany, misy kosa nefa ireo mikarama amboniny izany arakaraky ny asa izay sahaniny. Manaona kosa nefa ny fomba hitsinjarany ny olona tsirairay avy sy ny tokantrano izany fidiram-bola izany. Ao anatin'ity fanadihadiana Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Prince ity no mamaly izay fanontaniana izay. Efatra hetsy ariary isam-bolana eo ny vola raisy n'ity raim-pianakaviana ity. Vola azony amin'ny asany izy mikarama mamily miampy ny vola fisotrondronono no amelomany ny vady aman-janany. Eritreretina avokoa ny sakafo hohaniny isan'andro, ny fitaovam-pianatra sy ny zavatra ilana vola tampoka. Fa tsy midika inona mihitsy na le karama na le vola tena tsisy lanjany. Maika moa fa reraka izy zarako reny tsy malina iny. Zara zao sady miasa mandray ino mbola zao mazo. Zany izao manao kontokontony vola raika tamin'ny volany tia io ikotiko io e fa tsy misy tombontsoa raha zay hoe tsy ampy zany le karama e toera maro mandray vola ianao zao ndroandro ena dia landro dia tapotra ohatr'izay ihany amin'ny manaraka akanao ny karamanao amin'ity dia efa bangany indrindro ny vola amin'ny manaraka dia io zany tsy fehiny foana. Ho an'ireo miasa tena toy ny taxi no ferina 10,000 ariary ny sara mora indrindra manomboka amin'ny 2 alary ary kosa ny sarany lafo tsy isan'andro anefa no mampidi-bola ny mpamily taxi iray. Sasany ara zany misy hoe mivoaka dia mody fotsiny amin'izao mety tsy mahita essence hodina na ohatrohatran'izany fa mety korsa ray na roa eo ihany zany no hita. Misy tsara sanjila dia mba mahita 4-3 ohatrohatran'izay miankina amin'ny sanjila miankina an'le anjarany konkoa zany le karama fa tsy dia hoe kory hoe anina. Misy ohatra hoe vao tonga dia lasa misy eo mandra-parivandro tsy mihetsika eo mahitsy zany. Misy ny taxi tena efa fantany hoe raha pitso efa retoreto aby no entiko fa ny ohatra na manokana aloha zany tsy dia mahafantatra tsy dia haiko firy za tsy dia manana client fixe firy
fa rehefa misy dia misy tsy misy dia ohatrana fiatrehako ny fiainandavanandro ny iny zay eo fotsiny narindrako hoe mila hoe mitsinjotsinjo kely ny apitso na nyrafaka apitso raha mbola azoko atao raha mitsinjony mbola afaka efatrandrony iny dia tsinjoviko izay satria no apitsoko sy ny za tsy namboloka rano. Tena amin'izao tena sarotra zay misy moa mahazo vola ianao androany, misy tsy mahazo rapitso dia lany indray iny rapitso androany. Ka ny amin'izao zany tsy fantatra tsony zany hoe ny karama ray volana amin'izao satria le vary ato miakatra foana, miakatra. Tsy azo hidirana nefa ny fiakaran'ny vidin'entana fampiasana amin'ny andavanandro, sakelana amin'ny sakafo avokoa ny vola miditra isan-tokantrano amin'ny ankapobeny. Tsy nzaraina mifanaraka amin'izany ny vola miditra isam-bolana na betsaka na kely. Raha ny vidim-bary eny an-tsena izao 39 ariary hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka, 204 ariary kosa ny kilao lafarinina, 705 ariary ny litatry ny menaka ary 3 ariary ny kilao ny siramamy. Vidiny izay mbola hiakatra hoy ny mpivarotra. Mbola tena ho sarotra ny anarana ny toe-karem-pirenena amin'ny taona ho avy, hoy ny teo anivon'ny Fraisa moa ny pirenena roy tsy lara-pamehana ao anatin'ny teti-bola-panjakana 2024 ny makasika ny fahasalamana sy ny resaka fanabeazana raha ny fanazavan'izy ireo. Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy no mitondra ny angom-baovao. Nisy fiakarany 50 faingo 7 isan-jato ny teti-bolan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Mahery ny 750 miliary ariary izany ao anatin'ny lalàna teti-bola 124 natratra 770 faingo 5 isan-jato kosa ny fiakarana ho an'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ho an'ny teti-bola ankapobeny. Lasa 7 faingo 770 miliary ariary izany ao anatin'ny LFI 124 raha 7 faingo 3 sy 400 miliary izany ho an'ity taona ity. Tsy hita nefa ny fiovana eo amin'ny tontolo ny fahasalamana sy ny fanarenana ny sehatra tsy miankina izay sehatra goavana tokony jerena akaiky hiakiana ny andembeny vahoaka. Vao nala tanatin'ny ambena-ara-pahasalamana raha teo ny teto Madagasikara. Ny aretina tsy mbola foana akory, asaika krizy avokoa manerina izao tontolo izao. Tsara angambany raha mba hoe manao rectification ihany mba mijery an'izay hoe distika tamin'ilay prévision tamin'ity taon'ity dia mba tokony jerena ihany manahoana les prévisions an'ilay entité hafa raha oharina amin'ilay antsika amin'ny 2024 fa raha jerena indray ny aty amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Fatatsika moa zany fa tsy hoe afaka hoe sady misy deuxième vague zany resaka Covid-19 no afaka koa hoe misy pandémie vaovao iseho ka tokony hoe miomana isika amin'ilay hoe fanamafisana les capacités de riposte, ces capacités de résilience les systèmes sanitaires izay mbola marefo amin'izao. Nefany hita fa somary tena tsy lara-pamehana zany ny resaka fahasalamana anatin'le budget 2021. Io moa zany les augmentations du budget somary kely raha oharina amin'ny sehatra hafa 3% eo ny santé nefa rehefa jerena ohatra ny jeunesse et sport dia tafiakatra mihoatra ny 150% ohatra ny augmentation azony jeunesse et sport. Ny sport moa zany indrindra tena hoe nahazo vahana amin'ny budget io koa moa zany le hoe ny budget de fonctionnement efa nanaitra moa zay eto amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe efa marefo le budget de fonctionnement ny fahasalamana nefa ny anatin'ny 2021 dia mbola nahena 800 io budget de fonctionnement ny fahasalamana io. Ny vinavinainy aloha dia le hoe tsy hovonitsika hiatrika crise ara-pahasalamana vaovao raha sendraka hitranga izay ary nefa atahorana hoe tsy maintsy hitranga izay zavatra izay. Fa eo koa moa zany hoe matahotra tsika hoe tsy afaka miatrika ny toe-javatra ny sehatra tsy miankina satria tena tsy misy fanampiana ho anazy ao anatin'ny teti-bola-panjakana. Ankoatra izay, ny fampiroboroboana ny fandonana ato anaty no tokony jeren'ny fanjakana. Tsy izay anefa ny zava-misy, asaka mivangongo amin'ireo sehatra tsy mamaiky avokoa ny vola araka ny mirakitra ao anaty lalàna amin'ny teti-bola-panjakana taona 2024. Ny 240 isan-jato ny mirakitra ao anatin'io teti-bola io, izay mahery ny 520 miliary ariary, tsy fantatra mazava hatreto ny ampiasana izany. Marary dia marary ny tontolon'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara satria dia piasa anjatony maro no voatery nahato tamin'ny asany tratran'ny chômage teknika tamin'ny herinandro lasa teo raha ny fanazavana noentiny avy eo anivon'ny syndikaly piasa ao anatin'ny randrana syndikaly. Mila arenina aingana dia aingana izany ary mira manjay ny tandrify azy ny anivon'ny fitondram-panjakana ho hiatran'ny fanazavana. Mbola Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy hatrany.
Piasa dimanjato isa avy amin'ny orinasa roa teto Andrenivohitra no niditra chômage teknika anerinandro teo raha ny fanadihadiana nataony teo anivony syndicat ny mpiasa. 9 volana taoriny amehana ara-pahasalamana ny antraika mivantana tany amin'ireo mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina ny fahabangany vola miditra isaky ny orinasa toy ny etralaina amin'ireo mpiasa. Zany hoe tsy mbola najaina mihitsy zany mbola betabe mihitsy zany mpiasa amin'izao fotoana izao ary taorinan'ity resaka covid iny teo moa zany dia miova indray ara ny eny amin'ireny sehatra ny orinasa afakabo reny zany lasa avadika ala-piesy indray ny mpiasa, lasa temporaire indray ny mpiasa dia tsy feno foana zany ilay vola horaisin'ny mpiasa. Rehefa tsy feno mazava loatra dia makany amin'ilay resaka ilay hoe tsy fahampiana mihitsy zany. Misy indray moa zany le hoe orinasa le hoe le vola zany ampidirina any anatin'le karama horaisin'ny mpiasa indray ohatra ny sarzafa ohatra hoe volan-jazan'ny mpiasa reny alohan'ny knaposa ampidiriny mpampiasa any anatin'le vola horaisin'ny mpiasa izy dia lasa mitombo zany le sorabolerie dia lasa tratra indray zany le barème farany tenen'ny fanjakana rehefa eto dia lasa 20% ny tralainy. Reny zany isan'ny fomba le lasa manjary mahatonga ny mpiasa miakatra ny etra alohany. Fa ho anay zany eto amin'ny sehatra tsy miankina dia tokony faritana ile fetra ataonao io rehefa io ny etra omenan'ny mpiasa dia tokony jerena aloha ty karama ho an'ny mpiasa. Le karama mihitsy ny tokony jerena. Raha ny feran'ny fanjakana roa etsy ariary ny karama farany ambany betsaka ny orinasa no tsy nampiatra izany amin'ny mpiasa ao aminy. Misy ireo mikarama latsaka ny 5 sy 1 etsy ariary isam-bolana. Mpiasa zao ny orinasa vao mandefa mpiasa chômage teknika dia inona le izy any amin'ny farany volana avril zay vao tapitra le 6 mois ilazana amintsika zany tena mampiahiahy be mihitsy zany ny hoavin'ny mpiasa ny sehatra tsy miakina amin'izao amin'ny otoana manaraka io nefa ny mahagaga anay fa tokony jeren'ny fanjakana akaiky zany satria raha io no andeha antsika zany tsy resaka redirety fotsiny zany hoe resaka fivoarana ekonomia zany raha ohatra ka ohatra n'izao ny zavatra ijerevany fanjakana ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miankina nefa tadintsika tsara fa ny mpiasa mbola in'le ny forsena nasaina ny trosa tare amin'ny volany kinaposy eritreretintsika amin'izany zany ny fahoriana hiazo ny mpiasa amin'io ataona raika amin'ny 24 ny trosa tsy maintsy aloha vola raisina mihena satria raha ohatra ianao ny karama normal dia ovain'ny mpampiasa lasa atao ala-piesy le izy lasa temporaire indray le mpiasa dia mihena zany ny fidiram-bola ny tamin'ny herinandro zao orinasa anankiroa zany no andefa chômage teknika zareo zany manodidina eo amin'ny 500 teo fotsiny orinasa anankiroa dia ny amin'izao tsika miteny zao nefa misy orinasa zao aminay eo mbola manana mpiasany amin'ny teninjato eo nefa mbola atsasaka rama. Ho an'ny taona ho avy ny ampiakatra ny etra miditra ao anatin'ny kitapo-bola-mpanjakana no mahamaika ny fitondram-panjakana vitsy anefa no manefa izany eny anivon'ny fiarahamonina. Hatreto tsy mbola misy ny fanampiana ny sehatra tsy miankina taoriny amehana ara-pahasalamana. Ireo anefa no miantoka betsaka ny etra miditra raha tsy ilaza ireo karazana etra ilaina mpiasa tsirairay avy isam-bolana. Mbola any atsiny minosy foana ny maso no mitodika amin'izao fotoana izao mitohy ary mitombo hatrany ireo zanaka malagasy no maniry sy manam-paniriana hitondra vahaolana hitondra ny voatsirambiny tanana ho azy reny. Androany dia zanaka atsimo iray no nilaza ny heviny sy nandroso sosikevitra ihany koa manoloana ny micro ny MBS teo amin'ny sariny Iandry Rakoto Malala. Hatreto dia mbola tsy mitsahatra ny antso vonjy ataon'ireo avantsika ny atsimo. Ny faran'ny herinandro teo zao dia niparitaka be indray ny saran'ireo biby maty vokatra io haintany any atsimo io. Ny zava-misy anefa dia toa fisehosehoana ny misy matetika fa tsy mahalala ny tena ilain'ny mponina any ireo mitsidika any. Eo foana le fisolelahana amin'le fahefana mitondra ka rehefa misolelaka dia marina zay tsy maninona asio camion citerne ka le camion citerne zay hitondrana rano anie tsy mahatana ny finy olona ho maty ka le olona tsy maty noho ny tsy misotro rano fa maty noho ny tsy homan-kanina ny maraina ny atoandro ary ny hariva. Ka raha apetraka amin'ny hoe tokony havita azy ny fisian'le camion citerne izarana na asaina midy aminy le rano le olona tsy manana fahefa-mividy
ka ividy an'le rano ka le rano ve inona no andrahoana amin'ny rano rangaty raha ohatra ka tsy misy hanina andrahoana aminy. Marina tokoa ny voalaza fa tsy vao zao nisy olany kere any atsimo io saika vaolana vonjy tavanandro foana no entinany ka miverimberina trano ireo olona matin'ny anoanana. Vaolana maharitra ho azy ireo no irin'ny mponina. Ka le olona tsy afaka mamboly satria tsy latsaka le ranorana, inona zany no andrahoiny amin'le rano le na misy le rano raha tsisy le rano voatondraka mba ambolena. Ny hevitro dia hoe rano alaina any amin'ireny rano any Atsinanana ataontsika hoe 10 kilometra alohan'ny tsy hatongavana ao an-tampon-tanàna ny Faradofay, rano alaina ka alaina amin'ny alalan'ny fantsona na tuyau avy ao amin'ny renirano Fao dia entina mandrapahatonga any Sampona, mandrapahatonga ka andrahana ny faritry Maroalo ke Maroalo Pody, Maroalo Mainty, mahazo ny Saremonto, izay le lazaiko teo hoe 200,000 kilometra carré no faritra tondrahana. Mandra-pianatra zany anefa dia efa maro ireo mpiray tanindrazana na hito an-toerana na any ivelany no manao hetsika tolo-tanana ho an'ny any atsimo. Ny 5 desambra izao ao amin'ny Magrobe Oririka dia isy ny hetsika ihany koa anangonana izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo avatsika any atsimo ireo. Fa ankoatran'izay ahitan'izay dia anisany mbola olana lehibe setrain'ny mponina any amin'iny faritra atsimo andrefana iny ny fisin'ny tsy fandraria-tsakafo amin'izao fotoana izao. Tao amin'ny EPP atao Ifaty ao amin'ny commune iray any amin'ny Toliara voalohany any dia taratra ny fiainan'ireo mpianatra miditra an-tsekoly. Araka ity fanadihadiny mialra Arnombana sy Taia Miaina ity. Fahalaina namonjy ny toeram-pianarana. Io no vokatry ny tsy fahampian-tsakafo iainan'ireo ankizy any amin'ny EPP Ifaty Toliara faharoa. Voatapaka ny fanomezana sakafo na ny kantiny skolaira n'ireo mpianatra tany an-toerana dia niaina avy hatrany ny taham-pahavitrihan'ireo ankizy namonjy sekoly. Mahatratra 700 mahery ny isan'ireo mpianatra rehefa misy ny fanomezana sakafo raha toa ka midina any amin'ny atsasany kosa izany voatapaka ny famatsian-tsakafo. Ho an'ity taom-pianarana ity dia nitombo ny taham-pahavitrihan'ireo ankizy namonjy sekoly noho ny tsy fandoavana saram-pianarana. Zava-poana nefa izany ary enan-daharana ny isan'ireo mpianatra raha tsy mitohy ny fandraisana andraikitra taon'ny fitondram-panjakana. Misy kantinina moa taminay ato dia natao nanao kantina zay dia tamin'ny février 2018 nijanona ny kantininay. Tsy hainay izay antony nanakatonany nampijanonany ministera azy zany. Amin'izao zay le tsy misy kantina. Dia ny hena nisan'ny mpianatra tato aminay tamin'izay hatramin'ny tamin'ny taona 2000 année scolaire 2019-2020 eo. Ankoatra ny fiainan'ireo ankizy mamonjy sekoly dia misy fiantraikany amin'ny voka-panadinana ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny olombelona zany aty amin'ny faritra Atsimo andrefana dia lina amin'ny resaka fampianarana fa kosa noho n'le tsy fampian-tsakafo dia voatery zany zay no mampihena anisan'ny mpianatra ary zay koa no mahatonga ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany mianatra. Fa raha izay zany misy araka ny fampitahana ho an'ireo efa nahazo famatsiana an'izay sakafo zay dia hita fa sady miroborobo nisan'ny mpianatra ary mitombo koa na mitaham-pahafahan'ny mpianatra isan-taona. Ny ezaka tao zany dia angatahana ny généraliseva na hataony ankapobeny ny famatsiam-bola na ny fanampiana ara-tsakafo aty amin'ny sekoly rehetrarehetra tsy anavahana rehefa aty amin'ny draine Atsimo andrefana. Samy manana ny olana ireo sekolim-panjakana any amin'ny faritra Atsimo andrefana iny. Ho an'ny EPP Sakabera Toliara voaloha izao dia mijaly amin'ny tsy fisindrano ireo mpianatra. Nanome vahaolana hiadiana amin'izany ny filomarika Ravalomanana tamin'ny alalan'ny fanamboarana vovo tao amin'ity sekolim-panjakana ity taona maro lasa izay saingy tsy niasa intsony izany efa ho 3 taona vokatry ny haintany. Mangataka ny famerenan'ny fitondram-panjakana ankehitriny vovo ireo ray aman-dreny sy tompona andraikitra ny an-toerana hitsinjovana ireo ankizy.
nahazo laka tatoato ny fanararotana aranofo atao amina zaza tsy ampy-taona ao Toliara ao sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana iny ny tsy fanjari-tsakafo misy any an-toerana sy ny tsy fampinenty-manana eo amin'ireo ankizy no hita fa ararotana ireo teratany vahiny any an-toerana efa misy tamin'ireo olona tany no tratra tao anatin'izany mbola misy kosa nefa ny karohina amin'izao fotoana izao fanadihadiana vetrany. Nisokatra ny fanadihadiana ary nandeha ny fikarohana vanta amin'ny voananantona ny vovonana mpiaro ny zaza tsy ampy-taona ny iray tamin'ireo zazavavy niara ny fanararotana ranofo tany Toliara. Teratany vahiny-dimy no fantatra fa efa nahitra ponjavonjomaika ary 12 hafa kosa mbola eo an-dalam-pikarohana. Isan'izany ny lehilahy teratany frantsay iray manodidina ny 13 taona voatonotony ireo ankizy vavy 7 niara n'ity asa ratsy ity. Ity teratany vahiny ity izay efa nampanatsoana teny amin'ny fitsarana saingy tsy tonga namaly ny antso mihitsy. Efa nahitra ponjavonjomaika ihany koa ny teratany malagasy iray izay fantatra fa manome zava-mahadomelona ireo ankizy vavy ireo. Iray kosa mbola karohana ihany koa amin'izao fotoana izao. Miazakazaka be moa le zavatra niseho nanomboka tamin'iny 18 novambra iny izay nanomboka nitondran'ny polisy tsikelikely an'ireto teratany vahiny reto hiatrika ny enquête ao amin'ny tribonaly. Fa raha ny voatonony reto ankizy reto zany dia 12 ny isan'ireo teratany vahiny izay nitononony ary niatrika ny OIC moa zany zavatra tamin'izany fotoana zany izay no naheno fa nahazo liberté provisoire i monsieur Patrick. Dia nanao opposition zay avy ato amin'ny plateforme moa rehefa nandray le dossier. Renvoyé moa le dossier zany pour le 2 décembre. Dia miandry an'izay izay io teratany vahiny efa nahazo taona avokoa no ambadika ity fanodikodonana zaza tsy ampy-taona any Toliara ity ary teratany frantsay ny ankabeazan'izy ireo. Misy no efa mipetraka any an-toerana mihitsy ary eo ihany koa ireo mpizahatany tsy tafody vokatry ny valanaretina coronavirus iny. Sakafo toy ny biscuit sy ronono no andrabarabiany ireo teratany vahiny ireo zazavavy hiara n'ity filan-dratsy ity araka ny nambarany reniben'ny iray tamin'ireo zaza 7 ka hatramin'ny 14 taona niara ny fanararotana ranofo. Zay mieritreritra hoe tsy lavitra ireo fa hoe atokotany avao ka ireo ambadika ao misy pompokon'olo zahay mantsaka amin'ny pompokon'olo any dia akaiky ny fahatsahako pompokon'olo ao le vazaha mipetraka dia antrointroiny le vazaha zany reo eo. Ka le raha zany efa misy mpanara-maso an'ilay vazaha mahalala hoe ity vazaha ity mampitsa zaza tsy ampy-taona isaky ny mahita zaza zany tambatambazany biscuit ronono entiny zaza reo zany hanindreo tsintsifindreo avao reny boaty ronono reny ambadika any tsy asehondreo ray aman-dreny ka izany tsy hinanandreo zany vary tantrano ao efa tambatambazan'ilay vazaha efa nomeny fotoana angamba reo mantsaka eny zany fa mahavita hadalana mpanovin'ilay vazaha anazy. Ankoatra io vovonana mpiaro ny zaza tsy ampy-taona izay nitsangana ny volana Melasa teo io dia mandray an-tanana ireo ankizy niara-ny fanararotana ranofo ihany koa ny polisy misana ny zaza tsy ampy-taona sy ny centre Vonjy ao Toliara. Tato anatin'ny iray volana izay dia nahazo laka ny fanararotana sy ny resaka hafanana meopampana teto Madagasikara indrindra teto Antananarivo. Mety misy fiantraikany eo amin'ny sakafo hohanina izy ireny ary inona kosa nefa ny toromarika mba ahafahana mitahiry ireny sakafo ireny mba tsy hivadika pozina ho an'ny vatan'olombelona. Fanadihadiana nataony Irina Randimby Alsoa sy Mathieu Prasi. Ny hafanana miopampana mamono ny otrikaina ho entin'ny sakafo ary mitarika aretina raha tsy hainy mitahiry azy. Mila soloina matetika ny entana amidy amin'izao vanim-potoana ny hafanana izao. Tsy azo atao petsaka ihany koa fa mora simba. Ny andro mafana dia entana atao kelikely fa tsy manao entana betsaka dia simba setsirany atao anaty congélateur fa tsy hatrany taloha zany zao varotra amin'izao. Mora simba ny entana atao le varotra voankazo tsisy frigo hitehirizana azy nefa ny andro mafana dia ezahana fotsiny hoe atao amin'ny toerana mangatsiatsiaka raha sendra taratry ny andro dia asiana ela ezahana atao tsy tena masaka be le voankazo dia maharitra eo amin'ny 3 andro na 2 andro dia isaky ny amin'izay maka entana. Io ihany koa ireo sakafo masaka izay hita maro eny an-tsena, yaourt, sakafo misy mayonnaise, ny ranom-boankazo mora simba sy masiso raha tsy hainy mitahiry sy mikarakara azy ho ara-pahasalamana. Fitaina izy amin'ny maraina dia asiana poivre daholo zany sakafo rehetrarehetra
dia alefa tsikelikely atao anaty frizidera dia avoaka tsikelikely izay mahatonga anazy hoe avoaka tsikelikely dia zay lany lefa lany dia ampiana ilaina ny mihinana sakafo vaovao sy ara-pahasalamana indrindra ihany koa ny fisotroana rano matetika sy ny fihinanana voankazo be ranony ampifantanjahana amin'izany ihany koa ny fanatanjahantena. Ny sakafo tokony hohanina zany dia ny sakafo ara-pahasalamana ndresana teo ny sakafo mitondra rano ohatra hoe ny fruit zany zao dia be zany zao ny tsara hohanina. Tsara mihinana fruit zany tsika satria tsika mahita Madagasikara manan-karena voankazo reny pastèque reny zao mitondra rano reny zavatra rehetrarehetra mitondra rano concombre ny pastèque voalazako teo ny papay reny zany no zavatra azo hohanina sy afaka hohanina betsaka amin'izao andro mafana zao satria fantatritsika tsara fa ny zavatra naturel dia tsy dia tena voafetra hoe tsy mahazo mihinana mihoatra n'izao na mihinana ohatra zao zavatra misy chimique ihany no voafetra hoe tsy maintsy izao ihany ny quantité fa afaka hohanina betsaka zany ny zavatra naturel. Dia tsy manao koa sport zany hoe vitena ny fanaovana fanatanjahantena amin'izao andro mamay be izao satria rehefa manao sport ianao dia be da be ny rano mivoaka dia nefa indraindray tsy compense iny satria manana fahazarana ny mpanao fanatanjahantena hoe rehefa vita vao misotro rano nefa ilay rano sotroina iny tsy mahasolo an'ilay very teo zany dia vitena daholo zany. Tafiditra ao anatin'ireo faritra anaovan'ny fikambanana iraisam-pirenena miany ankizy na ny UNICEF ezaka amin'ny fanatsarana ny kalitao-mpampianarana eto Madagasikara ny any amin'iny faritra atsimo andrefana iny nisy tamin'ny herinandro lasa teo ny fanadihadiana ifotony natao n'ity fikambanana ity niaraka tamina mpanao gazety maromaro tany antoerana fanadihadiana mialy rarinombana sy tahiriny aina. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara nitetikasany fikambanana iraisam-pirenena miany ankizy na ny UNICEF nanomboka ny taona 2012. Nomena fiofanana manokana ireo talentssekoly sy ireo mpampianatra eny amin'ireo sekolim-panjakana anatsarana ny kalitao an'ny fampianarana. Nisy ihany koa ny fanangana fototra-afitrasa ho an'ireo mpianatra eny amin'ny EPP sy CEG. Tsy noadinoana ity fikambanana iraisam-pirenena ity tao anatin'izany ny fanolorana fitaovana toy ny W sy seza fianarana ary fitaovam-pianarana maro isaky ny sekoly. Ho an'ny faritra atsimo andrefana manokana no resaina dia isan'ny sitraka ireo fanampiana ireo nanomboka ny taona 2014 ny EPP Sakabera, ny EPP Andaboly, ny collège de référence izay samy ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana ao Toliara voalohany ary ny EPP Ifaty ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana ao Toliara faharoa. Nahatratra 300 ny isan'ireo sekoly natsangana ka préscolaire ny 17 amin'izy ireo. Ny total raiky amin'ny 90 kosa ny isan'ny efitrano fianarana. Ny UNICEF dia miezaka hatrany manampy ny fitondram-panjakana malagasy zany amin'ny fanatratrarana nylay ataontsika hoe éducation de qualité zany izay voasoratra ao anatin'ny ODD4 eo anivon'ny sehatra préscolaire zany dia misy ny fananganana bâtiment izy io manaraka ny norme anticyclonique natao ho ana 40 enfants izy io. Akoatran'ny resaka construction dia misy ihany koa ny fampitaovana zany ireny centre d'activité préscolaire reny na ataontsika hoe CAP akany moa zany no filazana azy. Mahakasika amin'ny fanofanana zao ny ezaka farany natao tamin'ny 2019 lasa teo manerana ny idirana atsimo andrefana dia nisy mpampianatra préscolaire 700 zany nofaniny ministera izay ny UNICEF no mpiara-miombonantoka voalohany tao anatin'izay. Niara-nombonantoka tamin'ny UNICEF tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa rehetra ireo ny gouvernement norvégiana izay efa namajy vola mahery ny $750 nanomboka ny taona 2014 ho fanatsarana ny seha-mpampianarana eto Madagasikara. Fa nivoatra be ny toetra raha efatrandro taorian'ny nafatesany lakitany baolina kitra argentin i Diego Maradona fantatra mantsy tao anatin'ny fanadihadiana natao fa mpitsabo akaiky ity kitany baolina kitra ity no voasaringotra tao anatin'ny nafatesany ity olo malaza ity. Fanadihadiana injavandray maefa sary ny Andry Rakotomalala.
efatrandro taorian'ny nahafatesan'ny Diego Maradona izany hoe omaly alahady no nanambara ny fitsarana tao asan'ny Isidro Argentine fa voaroroy ho nanaovan'olona tsy fanahinina na homicide involontaire ilay mpitsabo manokana nandray an-tanana ny Diego Maradona fony izy mbola notsaboiny. Raha ny loharambavao dia ireo zanany telo vavy no manana iay mikasika ny nahafatesan'ny Maradona ka nefara tamin'ny fisavana ny tran'ilay mpitsabo mihitsy na ahafahana nanamarina ny tandrevaka arakasa nataony izay voalaza fa nahatara ny fandraisana an-tanana sy niteraka ny fahafatesan'ny Diego Maradona. Isan-kilany nanambara ity mpitsabo ity fa ny fandidinan'ny Diego Maradona ihany no noraisiny an-tanana ary tsy tompona andraikitra tamin'ny fikarakarana azy manokana intsony ny tena ny taorian'izay. No mafisiny hatrany fa tsy nanao atsarambina ny asany mihitsy izy nandritra izany ary noraisiny tony namany akaiky mihitsy aza i Maradona. Mbola anatin'ny fanadadiana tanteraka moa ankehitriny ny manam-pahefana ao Argentina momba ity raharaha ity. Andrasana araka izany no mety ho toy ny raharaha. Fa araka nefa fantatra dia tany soavin'andriana tany ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nahagaga ny rehetra ny fiatsika sy ny zavatra nisy tany an-toerana satria dia hita taratra tany indray ny fomba ratsy ny mpitondra fanjakana tany an-toerana. Fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetiny MBS. Tsy takona fenina tsony ny fomba ratsy ny fitondrana eto amin'ny firenena. Nahagaga ny rehetra mantsy ny fietsika nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany Soavinandriana raha nanatrika ny fotoam-pivavahana tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana omaly alahady. Tsy nisy famorim-bahoaka, tsy misy resaka politika kanefa dia mpitandro filaminana ny rongo fitaovam-piadiana no tazana teo an-tokotany am-piangonana. Fa inona loatra no atahorana? Mihevitra ve ny fanjakana fa hitondra endrika tsara ho an'ny firenena ireny fietsika ireny? Fomba ary tena fietsika mandratsy endrika ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny maso ny mpandindra raha nahita toerana na ny velany ireny zavatra ny trango amaly reny satria dia fototra iorenan'ny demokrasia ilay fahazahoan'ny olona vezivezy na le hoe droit fondamental ny resahako teo eo ihany koa ny ataontsika hoe fahazahoan'ny olona miangona fahazahoan'ny olona maneho ny heviny amin'izay sehatra rehetrarehetra ahafahany maneho izany rehetrarehetra zany nefa no tazan'ny mpanara-maso ny mpanara-baovao nahita toerana maneran-tany manoloana ny zava-misy teo omaly reny atsara endrika hitondra vokatsoa ho an'ny firenena ve ny fisina sy ny fahitandreny zavatra eny satria araka ny voalazako teo dia tsy vitan'ny mijery sy mitodika aty amintsika izao tontolo izao fa tena mijery atsika alalopy mihitsy ka zay zavatra kely hitany fa mety anointohina n'izany fiandrianan'ny firenentsika eo manoloana n'izao tontolo izao indrindra fa mifampiarana n'izany lalàna fototra iorenan'ny demokrasia zany dinona marimarina fa anaratsy endrika ny firenena malagasy manoloana n'izao tontolo izao. Ny tsapa dia fanjakana tsy rehefesa mandidy no misy eto amintsika. Tsy misy intsony zany demokrasia izany. Ireo mpitandro filaminana izay lasa tao fitaovana politika iarovana ny fanjakana fotsiny ihany kanefa ny tsy fandriam-pahalemana manjaka tanteraka eto amin'ny firenena. Aorian'ny fampalalam-baovao dia arahanao manontolo anatin'ny fandarana dinika iny dinika ny arahana tamin'ny mpandrina nasionaly ny antoko tiako Madagasikara iny vahiny Joël Ralaivohita fa mitoy ny fotoanantsika anatin'ny fampalalam-baovao manoloana ny fiantsiana ady ataon'ny fitondrana amin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao dia nitondra ny heviny ihany koa androany ny Rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara avy ao amin'ny faritany Mahajanga ao. Fanadihadiana. Manana ny sata manokana izay nomen'ny lalàna amin'ny mahafiloha teo aloha azy ny filoha Marc Ravalomanana. Teto anefa dia voahososo tanteraka izany satria dia nozo fototra ahafahany rehetra mivezivezy hankalalahana mihitsy no tsy voaza intsony. Ho an'ny RMDM Mahajanga dia midika ho fanaovana tsinotsinona ny asin'ny olom-pirenena izao zava-misy izao. Tsy makasitraka velively izay Rody be mpanohitra eto Mahajanga amin'ny zavatra niseho iny satria ina ny antony na dia any am-piangonana ve ho entina mpitandro ny filaminana menasena ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Dikan'izany amin'ny vahoaka aty Mahajanga ny setoany mihitsy na ny matoto efa tafiditra ao anatin'ny fitondrana satria ina ny antony ny fitondrana mihitsy tsy makasitraka le vahoaka na ray aman-dreny mandeha any am-piangonana mandeha mivavaka ka noho izany tsy mendrika zavatra seho tamin'ny alahady iny. Variana manenjika ny mpanohitra sy ny filoha Marc Ravalomanana fotsiny ihany ny mpitondra kanefa ny marary ny vahoaka ny fotony atao atsarambina. Andriamatoa filoha hitantsika fa any alabrosy amin'izao fotoana izao ny mbola maro lekôly satrana mbola maro mpianatra mianatra any amin'ny fasika so de no ano lara-pamena misy koa mbola misy mivary mangatsika Andriamatoa filoha nilazainao tany amin'ny propagande ho atao ho an'ny vahoaka Madagasikara ho an'ny vahoaka Mahajanga mbola maro tsy vita izy ireny. Nisy koa hafa koa voalazainao tanatin'ny Covid-19 mbola misy ankera maro Andriamatoa filoha
mbola sahirana avoaka amin'ny mahajanga indrindra avoaka Madagasikara. fa avy any amin'ny faritra Boentsika dia ndeha any amin'ny faritra loatra Mangoro iny manoloana ny fiantsiana ady ataon'ny fitondrana amin'ny filomarika Ravalomanana izay mbola miatra ihany koa zay any amin'ireny faritra sy ny distrika maro samihafa ireny satria nisy ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna atao Merimandroso fa manohana 100 isan-jato ny antoko IRD ny amin'ny fifidianana olona izay ho tanterahana amin'ny 1 Desambra ho avy izao ireo mpanolontsaina tiako Madagasikara dia nisy ny fanambarana nataon'ireo mpanolontsaina tima ireo tany antoerana araka ty fanadiadiana nataony Niry Andrena Arivonity. Tsy mempikevitra amin'ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitry Merimandroso ny birao politika sy ny mpanolontsaina avy amin'ny antoko Madagasikara ao anatin'izany commune izany. Na intsy ny resaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny farany herinandro lasa teo. Fa tsy topokevitra ary tsy hevitra ny fanapahana taminay ny hevitra n'izay nilazain'ny maire tany Ambatondrazaka tamin'ny fanambarana izay nataony nanoloana ny mpanao gazety sy ireo namana rehetrarehetra niara nivory taminy ka toerina 100 isan-jato ny filazany fa 100 isan-jato ny tima manohana ny IRD zay toko dia tsy manohana ny IRD fa manohana ny foto-kevitry ny antoko ary milaza mazava fa manaja sy manatanteraka ny andraikitra sy ny rindran-damina izay apetsaky ny antoko sy ny birao politika tima. Fananambara ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Ambohidava fa dia tsy miala amin'ny antoko tiako Madagasikara ny tenany ary manaraka ny baiko sy ny fitsipika apetraka izany antoko izany. Diso tanteraka araka izany ny zavatra nambara ny ben'ny tanàna ny Merimandroso fa 100 isan-jato ny mpifidy vaventy hifidy amin'ny faraika 12 ny volana Desambra ho avy izao. Amin'ny ben'ny tanàna Anambodava ny tenanay dia tsy miombon-kevitra ary tsy miombona amin'ireny fanambarana nataon'ny maire ny Merimandroso ireny fa mbola mitazona ny mahatimanay izahay hatreto araka izay foto-kevitra sy ny lalàna mifeny antoko dia mbola tima izahay amin'izao fotoana izao fa iny fanapahan-kevitra iny dia fanapahan-kevitra anazy samirery iny fa tsy ny arahanay ary tsy niara-ny fampidinina miaraka tamin'izay zavatra izay fa anazy manokana izay fanapahan-kevitra noraisy ny ary nylazainy ampabe maso ireny. Iny ihany koa tompolasy tompoko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao teno amin'ny MBS tamin'ity farany volana ny 3 Novambra 2024 ity. Ampatsahivina hatrany ianao fa aorinan'izao fotoana ny vaovao izao dia horahanao anatin'ny fandarana dinika ny fanadiadiana sy ny tafafony Rano Joël raha ilay vao hita tamin'ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety miara-misalahatra ny samy ho tahian'Andriamanitra tompoky lasy tompoko vavy.